privatisation fampiakarana vidin-jiro mba hanavotana ny jirama tsy pahany mpiarina izony mpanjifa. Volo alin-da hiaro ny tandrazana ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hiaro olo-tokana. Tapitra ny roa amin'ny fitopolo ora Université maty manomboka rahampitso UNSS. Mbola faly tafahoana manao hatrany ny tenako anatin'ny fampalalama vaon'ny MBS amin'ity talata fahavarambin'ny ny volana Jolay ny taona 2024 ity. Atolotra ny araba tomboky lasy tomboky basy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany ary dia tsy natao anompoly na antoko ny manambonaitra eo anivon'ny folo alina unambarany General efa nisotro ronono Razakarimana Ferdinand raha ny resaka makasika indrindra ny fahamarony manambonaitra nanotrona sy ny teateaka teny avoloana andritra ny valandresaka nataon'ny Rajoelina ho an'ny mpanao gazety ny alahady lasa teo. Iaro ny tandrazana sy ny vahoaka ary ny arena ao aminy no ny anaran'izy ireo ary iraka manokana ampanaovina azy ireo ny famadiana ho asa ny kabary no tokony ifantohany ho iatrany fanehoan-kevitra raha naka ohatra tamin'ny tenany ny Generaly Razakarimana fa nadiadiny avitra solondraibe sy mbola avatsara. Tranga tsy fahita tao anatin'ny 12 taona ny fahamaroan'ireo manamboninahitra nanatrika ny vela-kevitra sy ny kabarin'ny Andry Rajoelina teny Avoloha ny alahady lasa teo. Mivoana amin'ny etika izy ireo indrindra ny miaramila ho ny manamboninahitra misotro ronono. Generaly sy ny manamboninahitra zany rehefa mianatra natao ho an'ny firenena. Hiaro ny firenena ny miaramila indrindrindrindra ary hiaro ny tombontsoa sy ny arena rehetrarehetra anatin'ny firenena fa tsy natao mihitsy na anompo olona na anompo atoka anankiray fa zatra ianarany dia araky ny voasoratra eo amin'ny saina ny akademia miaramila dia ho an'ny tandrazana fa tsy hoe ho andranona na ho andranona. Ohatra kaiky no raisiny ny tenany tamin'ny fotoanana PDS azy ny tombontsoa ho an'ny vahoaka no mila atao andoha fa tsy ho an'olon-tokana toy ireny. Tsara président Ravalmana rehefa miaraka zay manontany ahako rehefa mikabary izy hoe ary manina anao tsy mitehaka dia za hoe any miaramila voalorirako ny tsy mitehaka faharoa amin'ny matompona andraikitra notendrenao ahako notendrenao ahako dia ny zavatra ao an-tsaiko aloha dia ny mamadika ny kabarinao ho asa atao any amin'ny malagasy zay zany lizy fa tsy loza andany fotoana hitehaka sy anindraindra olona akory ny miaramila. Variana amin'ny fitiavam-boninahitra sy ny tombontsoa manokana ireo manam-boninahitra maro eto amin'ny firenena. Manamarina izany ny horonan-peo ny paritaka ny fanaovan'ny mpanohana ny fitondrana ireny. Eo koa ny fidinany Begalona mandrava ny hetsika ara-politika ataon'ny fanoherana. Mampanahy araka izany ny tena fiarovana marina ny tanindrazana araka ny teny filaman'ireo mpitandro ny filaminana. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia tsy ampilamina ny firenena ny zavatra ataony Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao io ho nambarany kandida ho filohampirenena Paraina Auguste Androany anao abitolo filohamperinasy io izay tsy ho tafaverina eo amin'ny fitondrany intsony raha izao no zava-misy. Tokony tolo-kevitra natolony ihany koa araka izany dia kandida no tokony hivondrona ny mpanohitra izay mety ho kandida amin'ny fitenana filohampirenena ho avy io. Satria efa hita izao fa voninahina Bontoly Andry Rajoelina Asinandriamalala sy Andry Rakotomalala kosa no mitondra amintsika ny andindiny izay. Tsy ho tafaverina eo amin'ny fitondrana intsony i Andry Rajoelina aorian'ny fametram-pialana ataony amin'ny 9 septambra ho avy izao raha ny zava-misy eto Madagasikara no jerena. Raha fakafakaina sy dinihana nefa ny fomba firesaky Andry Rajoelina sy ny firafitra ireo mpanotrina azy tamin'ny fandarana nataony ny alahady lasa teo dia hita sy tsapa fa efa miomana anao barofo ity filohamperinasa ity. Ny fa kandida zay ho teo kandida ny mpanohitra tokony ny fanatony dia ho hita eo hoe raha misy zavatra tapaka hoe allo izy raika nga manilasaka satria le izy zany sy ho ihany ny zavatra ataony io izy io ne manao ohatrany hoe bodongeriny anao bitolo fosiny izy io fa raha izy zao hoe mitohy na resy izy dia sy te hiala teo izy zany daholo ny itondranan'le maramila eo aza misy miesika anareo mampelatagnako daholo ny maramila ary izay ny zavatra mahagaga mito force de l'ordre to sary amin'ny dahalo ary miady fa miodiko dia magnotrona anazy eo nefa dahalo erany Madagasikara feno tena manzaka misy ny dahalo zao erany Madagasikara fa io izy miteateaky amy zavatra ohatran'ireny rehefa sy république sona sika
Madagasikara raha ohatran'izao fandeny mampataotro fa tena mampataotro marina nefa satria mba nanatena ihany n'olona mba misy zavatra assouplissement ho ataony fa izy zao ho ataony da aveo hoe anome marina azy koa fisaragna dia misy zavatra sy lamina amin'ity Madagasikara ty. Tsy misy demokrasia izany eto Madagasikara ho iatrany ity filohany antoko tsara tahafina ity. Manam-porofo izany ny nampiakara ny fanjakana Rajoelina oronja tapitrisa ariary na iray miliara ny sara ny fisoratana anarana ho an'izay rotsaka hovidiana. Zany hoe zay sy manam-bola zany dia miala rio sy tapiegnany le nombre ny candidat zany izy ka sy démocratie zany fa plutocratie fazakany zay manam-bola ka sy mety zany miemotry zany asika me démocratie zao ary mampirisiky n'olo andeha angalatra andeha hagnano business anao n'izay zavatra rehetrarehetra fomba zao volagny dia milasaka président de la république na dia tena hoe sy tokony nanao an'izany aza fa ihidigny koa ambany dia ambany koa ny débat satria misy olo mahay zao mba mahafaka miampiakatra débat sy afaka manao mety tsy manam-bola izy. Mbola nabaribary ny Andry Rajoelina tamin'ny fandarana manokana izay nataony ihany koa ny tsy fahaizany ho iatrany iparaina Auguste. Hita fa tsy vonina niova izany i Andry Rajoelina ho iatrany ity mpanao politika ity. Sy niova i président ary tsy vony niova misy raha regny zavatra nyresahany regny tsisy ny valiana ara-dalàna tokony fanontaniana fa arirarirany le olo hafa ny fanontaniana dia hafa ny valy nomeny fangarony koa ny ascendant sy ny descendant hoe namitana anazy navokana izy anao ka tsy manana descendant le taranakinao fa anao ve taranaky ny le olo vazahanao zavatra hafa zay le ascendant en plus zay koa tsy marina ke le teniny igny zanany mianatry tagny raha zay regny taony 14 ans teo hoe zanany na 13 ans amin'ny français raha mbola mineur sy tadiavana an'izany carte de séjour zany fa sy mariny zany maro zany ilainga mbola toizany afafy fosina afafoana hatram'izao ka tsy fagnaraka izy moko magnategna izy fa nazy daholo ny rafitra amin'ny fisaragna rehetrarehetra satria raha tena mariny dia tokony sy mahazo milasaka sony izy ary zay sy hipetraky itenany io zay sy hipetraky itenany io dia mbola samby hitenany io foana efa sy miteny izy vita zay nyresaka momba an'io tsy vita io mbola toizanay io. Nambaran'ity mpanao politika ity fa vao maika namotika ny Andry Rajoelina sy ny ekipany ny nanaovany aniny fandarana manokana tamin'ny alahadiny. Ny pejiny politika izay hatrany dia tampiny tsy fitezana maro nandritra ny fitondrana teteza mitanonakany Andry Rajoelina izy pirenena frantsay na inona fanazavana misy teboka maro araka izany azy tsoaina taorian'ny fisionana teo amin'ny filoha frantsay sy Andry Rajoelina farany teo ireny hoy ny fanazavana ary misy antony goavana matoa mivoaka tahaka ireny ny fananany filoha Rajoelina izy pirenena frantsay raha ny fanazavany mpandinika raharaham-pirenena iray fanadiadiny Njavandremaefa sy Manu Rendrimalala. Tsy tonga ho azy ny fivoahany ny vaovao momba ny fizakan'ny filoha Rajoelina ny zoom-pirenena frantsay iny indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao ho ny mpanaraka raharaham-pirenena. Misy teboka maromaro taorin'ny fionan'ny filoha Macron sy ny filoham-pirenena malagasy dia ny anankiray ny famerenana nga Philippe François, ny anankiray iny resaka naturalisation iny mivoaka ary mbola mety misy anankiray na anankiroa zany misy teboka roa mety ho surprise amin'ny vahoaka malagasy fa aminay dia tsotra be matoa iny mivoaka dia anisan'le mety ny fampiresahana tao iny hoe amin'ny endriny ankolaka zany mety ilazana nretim-panoana rety tsy ho isany mety tsy ho isany ho iaho candidat mahazo milatsaka filoham-pirenena tsony fa reny moa zany tena sehatra avilenty tena diplomasia avilenty reny fa amin'ny alalana filoha anankiroa ny voany reny fa reny zany tsy mivoakavoaka ho azy ohatrany hoe marina fa misy baranany eto Madagasikara dia misy foitina dossier administratif aminana ministera na ny imprimature na amin'ny fitondram-panjakana fa ny any Frantsa tompoko tsy ohatr'izay fa matoa iny mivoaka itsikitsika tsy mandendeha ho azy fa aora. Nambarany any Rajoelina nandritra ny valandresaka nataony hafa noho ny fianaran-janany no antony nangatahany ny zoom-pirenena frantsay. Tsy mitombona nefa izany ho ny mpandinika raharaham-pirenena satria afatapoko fatam-pirenena fa misy ifandraisany tamin'ny fitondrana teteza mita izay nataony ny zava-misy. Nahodika vy izy nahodika vanana tsisy izay tsy mahalala ary fatapoko fatam-pirenena zany fa mitambana taorin'ny fitantanana ny teteza mita ny antony nanomezana azy an'iny mba tsy hafahana manenjika tsy manaraka azy amin'ny zavatra rehetra zay tsy mety tamin'ny fitantanana ny teteza mity zavatra rehetra zay tsy mety ho iaho be dia be ny zavatra fonofo izay teny izay ka
raha miresaka izy hoe ny fianaran-jana ny eny afaka nataony misolovaky any akalany zanany tamin'izany taona satria tsika malagasy ane olony fo olony sentiment dia normal be izy raha iteny aniny ka ho an'ny pomba azy zany reny zavatra ireny dia tena nalahelo tena marina zany président zoanao tokoa ny nangataka an'le izy fa ho an'ny mpanaraka raharaham-pirenena sy ny actualité internationale dia fantatray ny antony nangatahany sy nanomezany frantsay azany zavatra. Tsy tokony anana fahafahana irotsaka hofidiana intsony araka izany ny Florajoel raha ny resaka lalàna no jerena. Afaka manaro izo pirenena frantsay ny kosa nefa ny Florajoel raha mbola te hilatsaka hofidiana ho ihany ny fanazavana. Nanitsakitsaka ny fiandrana amin'ny pireneny Rajoelina no ny fitiavany anjanany ho inambara ny vovonana G5 androany. Miantso ny vahoaka malagasy ho tonga saina sy joro ary rahina andray andraikitra izy ireo aorian'ny fempotoana omena ny tompona andraikitra andray ny andraikiny. Avitra Solondrabe sy Tahirinaina. Nanitsakitsaka ny vahoaka 20 tapitrisa Rajoelina manoloana ny fitiavany zanany ka nahatonga azy nangataka ny zopirenena frantsay. Fanaovana tsintsinan malagasy io fanapahan-kevitra io. Ankoatr'izay dia mifanipaka avokoa ny fanambarana sy ny fampanofinofisana nolazainy Rajoelina ny alahady teo. Toy ny fanaony hatramin'izay ihany koa dia milaza lainga sy mampanofinofy ny vahoaka toy ny hoe afaka 3 herinandro dia ho foana ny délestage. Teo ihany anefa izy dia nilaza indray fa tsy afaka 5 taona vao ho foana zany. Nilaza ihany koa izy fa andoha ireo volan'ireo mpandraharaha ny lalana izay no laviny izany nandritra ny nitondrany. Ny fampanofinofisana fa izara vary ho an'ny vahoaka malagasy indray izy manomboka ny ampitso. Nanaitra ny rehetra ny nahitana ireo olona ambony eto amin'ny firenena toy ny député, sénateur, ministre indrindra ireo mpitandro ny filaminana toy ny zandary, miaramila ary polisy izay nioby sy nitehaka azy nandritra ny oeraoera nataony. Miantso ny 10 andray ny andraikiny ary mitaky ny ampiarana ny fitoroana efa napetraka eny anivon'ny papanao lalàna ny vovonina G5. Fempotoana 27 no omeny izy ireo ampiarana ny lalàna mifandraika amin'izany. Miantso ny malagasy ijoro manoloana ny fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena izy ireo. Fanaovana tsinotsinona ny karazam-piaviana misy eto Madagasikara ny fanonoana ny Rajoelina fa côté ny tena nohiatrany fanazavana. Na zay aza ny olona Madagasikara tsy mitovy tamin'ny taona 2018 fa mivoatra saim-bahoaka na any amin'ny tsitsaha mahita fa ity Madagasikara efa mahazo ho zay any manana ravaritra zay hoe zaza mahazo ny raha efa mahalala hoe inona ny mety inona ny tsy mety. Efa ratsy ve ny zavatra hitondran'ny firenena zay ianao vao hitonona hoe lakôty teraka fanafotohinana tanteraka ho an'ny lakôty rehetrarehetra zany zavatra zany miteny azy zay mananatra azy aza ny anarana lakôty noentina ndoto ny côtier rehetrarehetra fa ny loto nataonao zakao anao samyrery ny fadisoana nataonao. Ireo amin'ny fitondrana mahazo tombontsoa kely sy misolelaka sisa no miaro izao fitondrana izao. Fitiavatena sy fampahorianan'ny malagasy no misongadina. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no hitsarana ny tsy fahaizana izao fitondrana izao amin'ny fifidianana ho avy. Ny vavaon'ny politika izay hatrany dia kajikajy politika ny filoham-pirenena ny nanatanterahany minisitra sy olona hafa ilay valan-dresaka ny alahady teo teny Iavoloha mifangaro ao anatiny antoko tantanin'ny filoha ny resaka politika sy ny raharaham-pirenena araka ny famakafakana nataony miara-manonja androany. Voaresaka tao anaty fandarana ihany koa moa ilay fizakany filoha malagasy ny zom-pirenena frantsay sy ny vola fandraisana anjara amin'ny fifidianana na ilay caution 1 million de francs 1 milliard de francs fanadiadiny Ravorazafy Mahenina sy mbola avatsara. Tsy natao anaingisehatra fotsiny ihany ireo minisitra sy olona hafa nanatrika ny valan-dresaka nataon'ny filohan'ny repoblika ny alahady teo teny Iavoloha. Nampiasaina kolaka no manana fifidianana izy ireny. Nafangaron'ny filoha ny loko volomboasary ny tokony sy ny asam-panjakana ho ny fandarina miara-manonja noho izy ireo tafiditra anaty ady-hevitra politika. Kanefa fieran'ny lalàna malagasy ny fiandaniana olom-panjakana toy ny filohalon-dasy minisitra hafa amina raharaha politika sy ny fitantanana ny firenena. Aka position politika izy eo. Ka raha aka position politika izy eo tokony hakisaka ny filohalon-da satria zany ny ambara ny lalam-pandroeny 930 neutralité politique de l'administration ka ny forces armées no tsy maintsy arovana ao anatin'izay. Ny justice
ny fitsarana ny fampianarana ny fanabeaza tsy tokony isy ny taratra anjanya resaka fitongilana na ara-politika zany apetraka la neutralité politique de l'administration lalam-pandrenina nombo resaka an'izany ka vonana fangaro ianao zany ny foloalonda tamin'ny mpanao politika tamin'iny adevitra iny satria sarotra ihany no mijery ary manahirina no misy an'le hoe eto misy mpanao politika mpanao anangarajoelona manao cravatte orange manao lobaka orange fa eto akaikiny eto misy be galona zay hitehaka amin'ny position politika angarajoelona lay mpanao cravatte orange mitandro filaminana tokony hipetraka fotsiny de obligé lasa manaraka n'lay ambiance nisy tamin'ny fotoanandro iny satria fantatra ny amin'ny fomba fiasan'le fitondram-panjakana rehefa avy nampanaovina merci président nandritsy ny efa taona ireo solombavam-baoaka ireo sénateur ireo mpiambanao anatin'ny gouvernementa reo sy be ny tanàna miaraka amin'ny Andry Rajoelina ary rehefa nasany antatotr'olona tamin'izy zay manao fihetsiketsehana politika na spectacle politika dia nasaina nitehaka indray teny avoloha ankoatra ny resaka fizakan'ny filoha Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay na hitsy ihany koa ny mpamakafaka politika atao amin'ny miara-manonja mahakasika ny fampiakariny ilay caution ho an'ny fifidianana mampiseho ny endriky ny fitiavan-tanindrazany mpanao politika sy ny antoko politika ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ka ahoana ny sakananao ny olona amin'izay heveriny fa fitiavan-tanindrazana hitondra ny aporiny izy anjara brikiny izy ho amin'ny fitiavana an'ity Madagasikara ity de hirotsaka izy fotoana io hizarany heviny hiteto Madagasikara hoe tiany amin'ny programako reto ny any heveriko fa projet de société hoentiko eo anaty anareo vahoaka zao ny fomba fijerinay amin'ny atrangan-javatra ohatran'izao ary volony izy hiatrika an'le débat zay seny no mikarakara izany débat zany rehefa tonga valim-potoam-pifidianana inona ny problème amin'izany na 50 na 100 ny candidat samy manana finiavana te hampandrosan'ity Madagasikara ity daholo ny rehetra tsy azo ekena kosa hoy ny mpiaron'izon'ny mpanjifa ny privatisation kasainy mpitondra adao amin'ny jiramana ny fanomezana ny fitantanana ho an'olon-tsotra na ny tsy miankina amin'ny fanjakana olana ara-pitantanana hoy ny mpiaron'izon'ny mpanjifa no mahatonga ny fahatapahan-jiro lava reny tsy ahitany mpitondra vahaolana io Asinandria Malala Andry Rakoto Malala miverina ambola tabatra indray ny ady hevitra fa ho privatisena na omena any sehatra tsy miankina ny fitantanana ny orinasa jirama feo ny mbola mandeha aloha hatreto raha tsy ahivina dia niala bala hatramin'ny farany Andry Rajoelina izay tompona andraikitra voalohany amin'ny zava-mitranga rehetra eto Madagasikara raha niresaka momba ny olany jirama sy ny delestazy isak'izay metsika ity ka natsipo ny tany amin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafy ny andraikitra telo herinandro no nomeny Andry Rajoelina anti-ministra ity mba anafoanana ny delestazy izay niteraka resabe ny any mety anomezana fitantanana ny orinasa jirama ho an'ny olo-tokana na sehatra tsy miankina raha fipetraraisina aloha ka hoe anaovana privatisation dia mitsipaka marindrano ny mpanjifa ny hoe ampiakarana vidin'ny rindro sy rano mitsipaka marindrano ny mpanjifa izay zany dia efa alefanay be dia be ny vahaolana tsy miroa zany isany vahaolana ho an'ny jirama io inona ny tsy ampiasana ny tsy miroa tsy dia milazay filoatra mantsy io resaka tsy miroa tamin'ny iny resaka fanaovana tamin'ny lahady iny fa misy ny zavatra hafatratra feno rano nosiny Madagasikara feno rano eto amintsika nahoana no fiditsika lafo maninona ny lasa termika ny tena miasa lasa solika ny tena ampiasaintsika solika izay fatana tsara fa lafo velona maninona aiza ny masoandro aiza ny rivotra ny rano manana be lehibe tsika dia nefa ny zao ny zavatra mitranga aminay fitantanana tsy mety io tsy fahaiza mandrindra ny fomba fiasa ny ivony jirama io ary indrindrandrindra mbola misy olona be lehibe gros consommateur tsy mandoa vola tsy mandoa facture fa manina le mpanjifa madinika mandoa facture ny tena hiaran'ilay atsodzay tsy fahaiza mitantana no antony mahatonga ny orinasa jirama hopotika tahaka izao ho iatrany fanazavana aminay zany be mpanjifa jirama zany tokony hidina ara ny vidiny jiro fa tsy hoe ampiakarina le izy ary efa arakaraka ny tombon'ny mpanjifa ny tokony ampiena ny vidiny jiro io kanefa ny atsika zay ny lalany tolona sy ny tinady reny kanefa le tolona sy ny tinady ray mandeha mifanohitra any amin'le izy le zareresahany arakaraka tombon'le mpanjifa no mampiakatra ny vidiny jiro ary mbola rangaranga le vidin-drano zay tsy pahanay marin-drano tsy manaiky an'izany tsika manelika andraikitra fa nasongadinana ny tenany izay no azo ilazana ny fihetsika nataony Andry Rajoelina momba ny olona ny jirama iny
sy fotoana nitondrana any Madagasikara tokoa mantsy izay Andry Rajoelina tsy hita izay fahaizany namany olona Jirama satria ny fisehosehoana ivelany namaika azy. Ilamina kosa nefa ny toe-karena sy ny resaka findramam-bola raha toka misy ny fahavononana hitrandraka ny Tsimororo hoy ny nambarany manam-boninahitra efa nisotro ronono sady PDS ny Antananarivo teo aloha ny Jeneraly Razakarimanana Ferdinand efa tao anatin'ny vina ny fitondrana Ravalomanana mihitsy nandritra ny fotoana fitondran'ny fitrandrana ny Tsimororo avatra solondray be sy mbola avatsara. Amina miliara barila no azo avy amin'ny Tsimororo, tombo lehibe amin'ny fampandehanana ny milina izay mila solika mavesatra toa ny Jirama izay tsy atambaolana hatramin'izao. Manodidina 30 cents ny kilowattheure amin'ny herinaratra, vokarina amin'ny solika mavesatra hafarana. Isika nefa afaka mividy izany amin'ny vidiny 5 cents na atsasany amin'ny Madagasikara olona. Anatin'ny vina ahafahana mamerina vetivety orinasa Jirama sy ny olana ny fatapahan-jiro ny fitrandrano io Tsimororo io, ary efa tao anatin'ny vina pampandrosoan'ny filoha Ravalomanana tamin'ny fotoam-pitondrany. Président Ravalomanana efa vonina amin'izany mihitsy ny hoe i Tsimororo, ary izay mihitsy nahatonga ny président nanamboatra ny lalana RNBC izay tonga tany mainty rano, fa tsy vita moa fa noho ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 fa raha vita iny dia afaka nandroso tsara sy na afaka tsara natao ny fampiasana ny vokatra avao amin'ny Tsimororo. Ny valeur estimé ny manam-pahaizana sy ny international amin'io zavatra réserve ao Tsimororo io dia mety tafakatra any amin'ny 70 milliards de dollars. Fantatry président Ravalomanana zany, ary izay 70 milliards de dollars zay dia ahafahantsika manoratra an'izay 70 milliards satria ny international mahafantatra io azo fantanao amin'ny comptabilité financière ny Madagasikara io dia efa karazana garantie ho an'ny Madagasikara rehefa aka vola izy, aka hoa za tsy manao mihinana na mihinana aza mbo tsy mihinana fa maka satria io vola io dia efa ao. Atao fotsiny zany ny famoahana an'ilay vokatra ary efa vola misy io, noho izany afaka moramora mihitsy isika maka vola any amin'ny FMI na any Banque mondiale dia itsika no manapaka amin'ny fampiasana ny vola fa tsy ny Banque mondiale na ny FMI intsony no miteny hoe zao nataonareo na izao nataonareo satria volantsika izy io. Manana anjara lehibe amin'ny fanarenana ny toe-karena ny fitrandrano io toerana io ary tombontsoan'ny malagasy rehetra ankoatr'ireo faritra voakasika manokana. Mampandroso koa io ny état fédéré ny Sakalava satria any amin'ny Sakalava misy ny Tsimororo, ary na i Morondava na i Maintrano dia afaka mahazo tombontsoa be da be amin'ny zavatra rehetrarehetra avoaka ao amin'io Tsimororo io, na ohatra fotsiny aza hoe fametrahana ny centrale thermique ao Morondava sy ny ao Maintrano amin'ny fampiasana izay vokatra avao Tsimororo dia ahitana ny hoe mandeha tsara, azo ampisehoana amin'ny international hoe mandeha tsara io zavatra io, ary ho an'ny tompona voateur dia afaka milazaina hoe produit afaka ampiasaina io zavatra io. Ho an'ny olona mpandinika économie, zareo manam-pahaizana zany dia fantany tsara mihitsy fa misy tombontsoa be da be no azo avy amin'ny amin'ny Tsimororo amin'izay resaka findramam-bola zay na fakana vola any amin'ireo mpamatsy vola maneran-tany. Tombontsoa an'olon-tokana, fanaovana ampy-mamba no antony tsy mampiraika ny fitondrana amin'izao iroso amin'ny fitrandrana ny Tsimororo ny fanehoan-kevitry ny maro. Tsy hanana filaminana ara-toe-karena isika raha toka mbola ny fanafarana no atao mibahatoerana. Mila omen-danja ireo famokarana sy orinasa mpanondrana atao anatiny. Tsy tsahatra ny fitotongana ny ariary araka izany raha tsy miovy izao fitantanana izao. Ny vaovao avy eny anivo ny fampianarana ambony kosa indray ary dia miatanteraka ny fampianarana amin'ny anjerimanontolo manomboka Rampitso hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Hatramin'izao tokoa mantsy dia tsy mbola nivaly ny fitakiana nataon'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Tapaka nandritra ny fivorimena nataon'ny STSS teny Agatso ny makasika izay fatapahany fampianarana izay. Nzava-ndre Mahefa, Manora Ndre Malala. Tapitra ny 270 Université maty ary tokona tsy hampianatra intsony ireo mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny Akatso manomboka Rampitso alarobia hatramin'ny alatsinainy ho avy izao raha nitapaka teo anivon'ny fivorimbe nataon'ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra androany. Korotana daholo zany ny zava-misy
voalohany indrindra zany mahakasika anay mpampianatra dia ny baccalauréat. Itsika rehetrarehetra dia eo ka namarika fa tsy moty zavatra hoe tongatonga ho azy akory ny hoe tsy misy ny mpiambina baccalauréat ka dia nitadiavana olona hafa indray anao azy. Ny aton'ireny tompoko dia ny tsy fandehana ny fandohana ny volan'ireo mpanao baccalauréat. Izany hoe na mandehara ny baccalauréat dia misy olana zany ao anatin'le fanatanterahana le baccalauréat. Sahala amin'izay koa raha jerentsika ety amin'ny université ny fampianarana amin'izao fotoana izao a dia misy ny examen tsy vita mihitsy. Ny antony misy ny mpampianatra indrindra reo vacataire dia tsy miasa. Noho izany tsy possible ny examen satria miakina amin'jareo ny fanatanterahana n'le examen. Raha tsy vita ny anjareo tsy azo alefa le fanadina. Ao koa ny antony tsy fandoavana le volan'ireo mpampianatra na ny vacataire na ny mpampianatra raikitra. Ary zay tena antony ty zavatra androany eto ty. Noho izany vokatr'izay dia zao nanapaka le mpampianatra eto hoe anao ny université morte manomboka rapitso dia amin'ny latsany an'izay fakahita eto zany hoe ny mpampianatra zany dia mipetraka any an-trano manomboka rapitso. Raha ny fanazavana trany izay adenisy ny fampiantsoana ny filoha nasionaly ny SSS manirana ny nosy sy ny filoha ny SSS Ampanantananarivo nataon'ny tompon'andraikitra androany. Miankina amin'izay ako ny fifampiresahana izay ny mety ho isian'ny fiovanana tsy amin'ny fanapa-kevitra noraisin'ny SSS androany io raha ny fanazavana trany. Ijanona eny amin'ny université n'Antananarivo izay hatrany isika dia tsy manam-bola ahafana mitsabo teny intsony izahay sahirana izahay ary misy aminay mihitsy aza ny hoe efa namony ainy noho ny tsy fananam-bola hoy ny fitaraina ny mpiasa mpandraraha misotro ronono eny amin'ny anjerimanontolo. Mbola tsy nisitraka ny fisotro ronono tokoa izy ireo hatramin'ny taona 2024 no makaty ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana. Nzava-Andriamaefa sy Manora Malalatrany. Nanomboka ny taona 2024 roapolo sy roa arivo raika amin'ny roapolo sy roa arivo ary amin'ny roapolo sy roa arivo no tsy nisitraka intsony ny fisotro ronono ny ireto mpiasa sy mpandraraha efa misotro ronono eny anivon'ny université mpanjakana ireto. Nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo makaty izy ireo no efa nanao fitakiana ary efa maro be ny dingana natao saingy mandrakity ny androany tsy nivaly izany ho ny fanazavana. Fitakiana tompoko ty izao mba tokony ampidirina ao anatin'ny fivoriana ao anatin'ny ministra zany le fangatanay momba ny CRCM anay CPR anay sy ny knapsanay fa mijaly izay sahirana izay noho ny tsy fandraisana ny fisotrono ronono. Efapolo taona nesana, 17 taona nesana nefa izay mba betsaka ihany vitanay ty amin'ny tontolon'ny université efa mbola tsy nisitraka zany fisotrono ronono zany zahay ka zay no angatanay mbo ampidiriny Andriamatoa président sy premier ministre amin'ny ohatra disoronjareo momba anay. Amiantso ny tompon'andraikitra hijery akaiky ity olana menjady amin'izy ireo ity mofo ireto mpiasa sy mpandraraha misotro ronono eny anivon'ny anjerimanontolo ireto satria efa miatra manaina ny zava-misy ho ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny tompoko tena mijaly zay sahirana zay ary veriasina ny tokantranonay satria zay mpamelona tsy manana fidiram-bola sahirana tena sahirana zany zay amin'izao fotoana izao na amin'izao fotoana izao raha misy marary eny amboniny mpandrina tratrany tension ao koa nefa misy fa maty dia tena mba amin'izay no angatanay mba tsy ho lasan'izany koa zahay rehetrarehetra mba tsy harary an'izany fa mba hitady an'izay tsy mba hisiraka an'izay izay. Ny zanakay koa mba manana fahaseranany amin'ny zanany dia tsy afaka hoe anavitra anay isaky ny izay mandeha fa dia tsy haiko mihitsy tompoko hoe gamba dia ho faty ihany nefa rahanay ity satria tena tsisy vola ho raisina intsony. Manodidina ny 30 eo ireto mpiasa sy mpandraraha misotro ronono fa mbola tsy nisitraka ny fisotro ronono ireto. Milaza ny fampitoana ety amin'ny anjerimanontolo izy ireo ny zoma ho avy izao ary andray fanapa-kevitra entitra raha mbola tsy voavahan'ny fanjakana ny fitakiana. Ny vaovaon'ny fampianaran'izay hatrany dia miankina amin'ny université tsirairay avy ny voahan'ny fanadina-mpanjakana baccalauréat raha nambaran'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ho an'ny Toamasina manokana izao dia vinavinaina ivoaka iray volana aorian'ny fanombohan'ny fanadina-mpanjakana omaly ny valiny. Mialohan'izay kosa na aorian'izay ho an'ny université sasany.
ho an'ity taona ity moa dia nahitana fiakarana ny isan'ny mpiadina bakalorea ny nisafidiny série littéraire nybetsaka indrindra izay nahatratra ny 700 ny mpiadina raha 200 ny any série scientifique 500 kosa ny mpiadina ho an'ny safidiny série technique sy teknolojika 500 ihany koa nanao ny série OSE. Ajantsika hatreo ny makasika izay fa lafy mavao afatanteraka dia raha ampitsono hivoaka ny didy pitsarana makasika ilay ady tany mirefy 300 hektara mampifanolana ny orinasa tserasera iray sy ny mpandova milaza ho tompon'ny tany sy Antanandrano. Miantso ny mpitsara sy ny tompona andraikitra araka izany izy ireo ny mpandova milaza ho tompon'ny tany mba hamoaka didy tokana tsy mialokaloka. Fanadihadiny Asina Andriamalala sy Andrakotomalala. Ivoaka rampitso ny didim-pitsarana momba ilay ady tany 300 hektara etsy Antanandrano mampifanolana ny orinasa tserasera iray sy ireo mpandova. Efa 12 taona izay no niakanidina teny amin'ny fitsarana ity raharaha ity ka izao ivoaka rampitso izao ny didy. Nefa dia hita fa mamefy fotsiny tsy mieritreritra hoe le zavatra mbola misy olana mbola tsy vita le ady. Noho izany averiny indray le izy aty amin'ny première instance izay tsy ekenay mihitsy zany. Fa mangataka ny mba amoaka an'io didio amin'ny andro rapitso dia vita ity ady atao amin'ny Telma eto ity satria eny Telma tsy manana an'io akory any amin'ny taratasy izay nandraisany amin'ny privatisation. Tsy misy an'io Antanandrano akory ao anatiny ao ary zay no antony fandresena izay nanananay hatramin'izay fotoana izay. Dia noho izany mangalatra fotsiny zany ny Telma raha ataony compte mangalatra fotsiny izy satria izy fananany Telecom malagasy zany dia dedavino ho raisina daholo. Efa 10 mahery zay no namony ainy vokatra ity ady tany eo amin'ireo mpandova sy ity orinasa tserasera voatonona ity hoy ireo mpandova izay misy fianakaviana sivy. Zao ranomaty ao anatin'ny fianakaviana efa mihoatra amin'ny folo no maty. Zay nieritreritra mba ihaniko amin'ity tany ity daholo zany izay fianakaviana zay. Kanefa dia amin'ny fahalebiazana moa sy ny aretina sy ny sisa rehefa mafy loatra koa le ady satria 12 taona zany ve io ne vao nandeha tany amin'ny première instance dia efa miverina taminay ny tany. Fa mampagaga ny mahatonga an'le mbola mahemitra foana ary zao didy fanampy faran'izay angatahana izao zany efa tokony ho averina ilay tany. Ho averina aminay ny taninay. Izay zava-dehibe aminay. Andrasana rampitso araka izany ny toy nyity vaovao ity na iverina amin'ireo mpandova ny tany 300 hektara izay lazainy fa azy ireo na tsy sy ity orinasa tserasera ity. Ity faran'izay nizana nangatahana fanampanazavana saingy tsy nazahoana. Tsy tomombana kosa ny fikarakarana ny biby ao anatin'ny valan-javaboary Tsimbazaza raha nitatitra voarainy avy eo anivon'ny CSS matetika tsy misakafo ny biby ao Tsimbazaza ireo ka tonga hatrany amin'ny fahafatesan'ny biby mihitsy izany. Ny varika sy ny biby efa ho lany tamingana mazana nefa no tena lasibatra. Nzava-Andriamaefa, Manora Andriamalala. Karazana varika misady mizary fosa iray no fantatra fanamony ainy tao Tsimbazaza nanomboka ny 20 volana Martsa hatramin'ny 7 volana Jolay lasa teo no ny tsy fahatongava ny sakafon'ireo biby matetika tao anatin'izay fotoana izay. Misy fotoana tsy misakafo mandritra ny tontolo andro ny biby ao Tsimbazaza raha nitatitra voaray ny CSS. Tatitra mahakasika ny fikorontana ny famatsiana sakafom-biby sy ny fiantraikany. Tamin'ny 20 Martsa 2020 tsy tonga ny sakafom-biby. Tsy ny sakafo ireo biby teto Tsimbazaza zany ny tontolon'ny andro. Nanomboka ny 17 Martsa ka hatramin'ny 17 Jolay tsy tonga ny sakafom-biby. Izay no tatitra azo. Inona ny fiantraikan'izay? Ny fiantraikan'izay dia betsaka ny biby maty, ohatra ny varika. Omena eto ny karazan'ireo varika maty ireo. Ny 20 Martsa Cheirogallus major ray. 20 Martsa Eulemur rubriventer ray. Ny ray me Cryptoprocta ferox ray. Na hoe ny fosa zany. Ny 20 May Eulemur rubriventer ray matindray. Ny 15 May Hapalemur griseus ray. Ary
ny 6 jolay stéropus repus. Akoatra izay fikorotanana sy tsy fahatongava ny sakafon'ireo biby izay, tandimdoza ihany koa ireo biby ao Tsimbazaza noho ny fiparitahan'ny aretina raboka na ny tuberculose ao amin'ity valan-javaboary ity. Ary ankoatr'izay dia namoaka ny atao hoe article scientifique ny picarque vitsivitsy mampafantatra ny fisian'ny tuberculose mahazo amin'ireo biby ao Tsimbazaza ao ireo. Raha tsy ahivina dia efa tamin'ny taona 2024 no fantatra fa miparitaka ao amin'ity valan-javaboary ity ny aretina raboka na ny tuberculose. Voalaza fa efa nisy ny fanaramaso sy ny fipetra noraisy ny tompon'andraikitra tamin'izany mba tsy hiparitahan'ny aretina. Ankehitriny izany izay dia mbola mitoetra ao amin'ity valan-javaboary ity io aretina raboka io ary tandimdoza tanteraka ireo biby ao Tsimbazaza. Nametraka tantara goavana ho an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny fa ihany koa ny afrikana manokana i Nelson Mandela. Nanana rispo tanteraka izy ary fahasahiana sy fijoroana nanohitra ny tsirariny, ny fanavaka vaham-bolokoditra, ny fametrahana ny demokrasia sy ny fandriampahalemana izany Nelson Mandela izany, izay teraka tamin'ity 20 Jolay, andro natokana ho azy ihany koa any eto ambonin'ny tany. Isan'ny nanamarika ny Mandela Day moa ny teny amin'ny Université n'Antananarivo, avitra solindray be sy mbola avatsara. Dimy Desambra 2024 no nodimandry Nelson Mandela any filoham-pirenena mainty hoditra tao Afrika Atsimo. Androany 20 Jolay no natokany firenena mikambana ny ankalazana ny androany ity Afrikanina ny ady ho an'ny fanavaka vaham-bolokoditra ity. Namela tantara sy fianarana manerina izao tontolo izao ny tenany. Toy ny isa-taona dia misy hatrany ny fankalazana ny Mandela Day karakarain'ny Université Antananarivo Ankatso iara-miasa amin'ny masovoan'ny Afrika Atsimo. Amin'ity taona arivo fa 2024 ity izy no olona azo lazaina hoe lehibe indrindra zany, olona faran'izay endry i Nelson Mandela ary izay ny ampianarina ny mpianatra azo lazaina na ho an'ny tsy ho an'ny Afrika rehetra fa ho an'ny izao tontolo izao ohatra i Mandela afaka namaly faty izy ohatra satria teo moa ny fanavaka vaham-bolokoditra tany Afrika Atsimo fa tsy nanao an'izany mihitsy izy fa ny fihavanana izay fantatsika malagasy no soatoavina voiziny foana zany na ho an'ireo fotsy-hoditra ao Afrika Atsimo izay nampijaly ny maty hoditra azy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eo amin'ny iraisam-pirenena eo amin'ny firenena dia ohatra ho an'ny tanora i Mandela ary izay ny antony nanaovana an'ity andro an'ity. Ankoatra ny fampiratiana tsara, fifaninanana famelabelan-kevitra mikasika ireo oham-pitenenina 12 notsongaina tamin'ireo nosoratany, nisy koa ny fandefasana horonan-tsara maneho ny tantaran'i Mandela. Fandeferana, fijoroana sy fahasahiana, dindona tsy ho voakosika anaty tantara ny ady nataon'i Nelson Mandela. Ny 12 Febroary 1779 no nivoaka ny tranomaizina izy rehefa notanana nandritra ny 17 taona i Nelson Mandela. Ny 12 Jolay 1779 no teraka ny tenany, foto-kevitra lehibe efatra ny adiny, tao ny aitarika mafototra, ny tolona ho an'ny fitoviana sy ny fanavakavahana, ny filaminana, ny fanabeazana, izay rehetra izay tao anatin'ny fahavononana sy ny rispo. Indray mbavakosary eo amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena dia feno ny lalao any Barian'i Madagasikara ao anatin'ny 3 volana manaraka. Hiatrika ny lalaon'ny nosy ny 13 Aogositra hatramin'ny 3 Septambra ny ekipy pirenena malagasy. Isany koa ny lalao farany amin'ny fifanitsanana ny fiadinany amboaran'ny Afrika 13 Ny 30 Jolay izao dia hiatrika lalao ara-piralahiana amin'ny Mayotte ny Mahajanga ary fanandrina amin'ny Kenya ao Mahamasina 10 Aogositra izay samy tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny lalaon'ny nosy avokoa.
tanjon'ny bariany Madagasikara dia ny androbaka ny mendaly volamena mandritra ny lalao izay atao eto amintsika, tsy aivina fa nanomboka omaly ny fampifondronana ny mpilalao eto an-toerana. Ny vavaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia miakatra isan'andro ny maripana any amin'ny firenena sasany ao Europa. Miaina izany ihany koa anefa ny any Chine sy États-Unis, Maroc sy Algérie amin'izao fotoana izao ihany koa dia anisan'ny miaina tanteraka anatin'ny hafanambe aty avaratry Afrika. Raviraza Fimahenina, Tahiriny Aina. Any Italia, tanana 20 isa no nahazo fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny fiakaran'ny maripana izay vinavinaina ioatra ny 40 degré C amin'ity herinandro ity. Itombo isa isan'andro ireo tanana tafiditra ao anatin'ny fampitandremana amin'ny loko mena any an-toerana raha ny fanazavana. Napetraka kosa ny toerana manokana izarana rano sy lavitra ireo toerana fitsidihan'ny mpizahatany manan-tantara any Roma. Tsy nisy atretin'ny fanakatonana ireo toerana ireo ho ny ministry ny fahasalamana italiana Orazio Schillaci. Any efatra andrefa ny Mediterranée ihany koa, miakatra isan'andro ny maripana toy ny any Frantsa izay mahatratra 40 degré C, mihoatra ny 50 degré C kosa ny any Chine sy États-Unis. Any Grèce, nisy ireo olona anarivo no voaterina findratoerana vokatry ny firehetana tanety tampoka noho ny hafanambe. Ho an'ny Afrika kosa, tsy mbola fantatra hatreto izay mety ho fahavoazana nateraky ny fiakaran'ny maripana raha nambarana manam-pahaizana iray misana ny toetry ny andro Omar Badour. Ny faritra Afrika avaratra matetika no miaina fiakaran'ny hafanana, miainga any amin'ny dezera ny Sahara toy ny Algérie sy Maroc. Niakatra 4 degré C hatramin'ny 10 degré C ny maripana amin'ireo firenena ireo, saingy efa tranga matety piseho ho ny manam-pahaizana. Atany amin'ny taona 770 tany ho any no efa nahatratra 40 degré C ny maripana tany amin'ny faritra avaratra sasany kontinanta afrikana. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Taky ny mahazatra ao ny fampahalalam-baovao no anarahano ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Ary izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Beautiful Disaster. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha ampitsindray toboka.